afaka ivavaka isika rehetra. Dia mbola misaotra anao indray izay ry Tompo fa afaka mahita ity andro lehibe ity, dia ny fionanay aminao izany. Dia misaotra anao koa izahay no ny teny izay omenao anay, izay mampahery anay indrindra ahafahana miatrika ny fiainana. Mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay ry Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry sekolady malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rehetritsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahady fahaenina manaraka ny Pasika izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona 5:12, andininy 4:40 hatramin'ny 4:4. Jaona 5:12, andininy 4:40 hatramin'ny 4:4. Toy izao no fivakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpanandratra izay irako aminareo avy amin'ny iray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray, dia izy no vavolombelona anambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Izany teny izany dia efa nilazaiko taminareo mba tsy ahatafintohina anareo. Androka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro, ka ataon'izay rehetra mamona anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony, satria tsy fantany ny iray na izao. Fa izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga fotoan'androny, fa izao efa nilaza izany taminareo, ary tsy mba nilazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany, satria mbola taty aminareo ihany aho. Amen. Tsy hay aloha ny tsy araba ny reny rehetra na tratra ity andro anio ity. Tsara ho fantatsika ry sekolady malala fa ny fetin'ny reny dia fety jentilisa. Averiko, fety jentilisa. Afaka mijery anaty baiboly ao tsika fa tsisy fetin'ny reny zany mihitsy ao, na ny kely ary. Fa tena fomba jentilisa io. Za tsy mitena fanompo-tsampy fa fomba jentilisa. Satria zao, io dia nentina nankalazan'ireo Grika any Rea, izay renin'ny Zeus. Tsika izay mijery mitolojia greka, mijery an'ilay dessin animé hoe Saint Seiya, Chevalier du Zodiaque, zao mahafantatra tsara zany Zeus izany. Dia ny renin'ny Zeus natao hoe Rea. Dia fanomezana lanja, fanomezana asina ny renin'ny Zeus ny fetin'ny reny. Izay ny tena natombohany. Toy izy nareo hoe fanompo-tsampy ihany ary zany. Tsia, le fomba tsara no ndraisitsika. Tsika rehefa mankalaza fetin'ny reny ve dia mitentsika hoe bonne fête Rea. Bonne fête maman hozy tsika. Na arambaina tratry ny fetin'ny reny. Tsy zay? Ya. Ka le fomba tsara manaja reny, zay no nalaitsika. Fa tsy le fomba jentilisa manompo sampy akory. Tsara koa ny manamarika fa ao anatin'ny famaranana ny 10 taonan'ny vondrona izay dia velaimintsika izao. Ny vondrona io moa dia haintsika tsara fa mikarakara ity fandaharantsika ity, izay efa herintaona izay nikarakarana azy. Mila hoe tsika mba afaka mandrakariva fa satria misy olona mikarakara ao ambadika ao, izay tsy takatritsika. Matetika manko tsika dia mijery ny fandaharana fotsiny dia finaritra eo. Fa misy mikarakara mafy ao, misy manolo tanana ao, misy mitondra ambavaka, misy manao zavatra maro dia tokony mba manao tahaka an'ireny koa isika, izay mba kely ananantsika atolotsika. Zany rehetra zany dia vokatry ny asan'ny fanahy masina. Manakaiky izao ny Pentekosta, efa alahady fahaenina mialohan'ny Pasika, efa alahady fahaenina manaraka ny Pasika itsika izao amin'ny heriny dia efa Pentekosta. Ny fanahy masina moa, raha jerena ny persona anankitelo ao amin'ny Trinité dia ny ray matetika heveriny sasany hoe avo indrindra manarakaraka azy ny zanaka, dia mahatelo manaraka azy ny fanahy masina. Diso be zay. Fampianarana antsika zany mitovy ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, fa tsisy hoe ambonimbonina ambanimbany. Fa matetika noho ny fanahy masina izay tsy dia voaresaka firy ohatry ny ray sy ny zanaka dia tsontsoniavin'ny olona. Kanefa araka ny fanambiarantsika omenimbiana, ny fanahy dia tsy manambara zavatra hafa ankoatra ny izay nambaran'ny Jesosy.
efa nampianarina antsika koa fa mitaona antsika ao am' Jesosy irery any ny fanahy masina ary mampibebaka. Eto indray tsika de mahita hoe rehefa ho tonga ny fanahy masina de horohana hialo amin'ny sinagoga ireo mpianatr' Jesosy. Io de zavatra zaraina amitsika indray anio. Asa mieritreritsika hoe zay misy ny fanahy masina de milamina be foana. Ny ohatra andraisana farany teo moa de hoe mahavita fagagana, manontoro teny tsara. Asan'ny fanahy masina tokoa ireny, fa tsy voatery asan'ny fanahy masina koa. Rehefa tsy mitaona ho ao am' Jesosy de mila mionona koa isika fa mety hisy ny olana, tena hisy moa zany ny olana tahaka ny mahazo an'ireto mpianatra ireto, fa noho ny fanahy masina zay ato amitsika de haitsika mizaka zany olana izany. Re zara miantso ny fanahy masina mandrakariva rehefa tojo olana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina mantsika rehetra ny hatramizao ka mandrakizay. Amen. Mivavaka izy. Manana fatraminao andria manditra de ny fibebana no anitiny atao, dra maneninay anao fa diso lalana zay manantonazy de sy mba ho laviny. Zay no nahity ty ambany masoandro de no ianao rineny, lehibe riposy ny tandro asasara no mieny, nanazatra amy lalana tokony zorana ihany koa, ny taiza sy ny kolokolo am'zay maso. Sy manan-kavalina zavatra tolotra fa mbola sasa, ka de iray ihany no ventesina io anao, de mila risosy mivavaka hatrany io anao, isay enganeka ombanao ny Tompo Jesosy. Tsy voasanda vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay rineny io, ampoanao ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ray, fa tsy manan-kavalina zavatra tolotra fa mbola zaza, ka de iray ihany no ventesina io anao, de mila risosy mivavaka hatrany io anao, izay enganeka ombanao ny Tompo Jesosy. Arana io ka tsy voasanda vola fa mety amamy ankafizo re ny ranay rineny io, amboanao ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ray. Soyons unis dans la prière.
Nous ne cessons de te rendre grâce, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions ta parole. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. Aide-nous dans tous les obstacles qui sont dans notre vie. Que ton Saint-Esprit illumine notre voie. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 6e dimanche après Pâques est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, verset 26 au chapitre 16, verset 4. Jean chapitre 15, verset 26 au chapitre 16, verset 4. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Celui qui doit vous aider viendra. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père, et il parlera de moi. Et vous aussi, vous parlerez de moi, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Je vous dis cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. On vous chassera des synagogues, et même le moment viendra où ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais je vous dis cela pour que lorsque le moment sera venu pour eux d'agir ainsi, vous vous le rappelleriez que je vous l'ai dit. Amen. Tout d'abord, je tiens à souhaiter à toutes les mères une bonne fête. Il est bon que vous sachiez, vous membres de l'école du dimanche, que la fête des mères n'est pas une fête d'origine chrétienne. C'est même une fête d'origine païenne. Je ne dis pas que c'est de l'idolâtrie, mais d'origine païenne. La preuve, vous n'avez qu'à regarder dans la Bible. Il n'y a aucune trace, aucun verset, aucun livre qui mentionne la fête des mères, tout comme la fête de Noël. Alors pourquoi nous acceptons de la célébrer? Eh bien tout simplement parce que on a pris ce qui était bon dans cette fête. Au fait, à l'origine, c'était pour rendre hommage à Rhea, la mère de Zeus. Vous qui connaissez la mythologie grecque, vous qui connaissez bien le dessin animé, le manga Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, vous savez très bien qui est Zeus. Il y a beaucoup de dieux dans les Chevaliers du Zodiaque, et Rhea, c'est la mère de Zeus. Et c'était pour rendre hommage à cette, au fait, c'est un titan, mère de Dieu, mais mère de Zeus, que on a inventé la fête des mères. Alors nous, si on célèbre la fête des mères, c'est pas pour Rhea. On ne dit pas bonne fête Rhea. On dit bonne fête maman, n'est-ce pas? Alors, si on célèbre la fête des mères, ce n'est pas pour Rhea, mais pour nos mères. Vous savez très bien à quel point les mères sont chères. Il n'est pas à oublier également que le groupe ZFLM est en train d'achever son 10e anniversaire. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ce groupe-là que nous pouvons faire cette émission-là. Cette émission-là, ça fait au moins 1 an, mais le groupe date de 10 ans. Et il est bon que vous sachiez que beaucoup contribuent à la participation pour que ce groupe subsiste. Il y a les administrateurs, il y a également ceux qui donnent des aides, que ce soit financièrement ou que ce soit dans des conseils, beaucoup de choses, telles choses. Nous aussi, nous devons contribuer à aider dans ce groupe, même avec tout simplement des prières. C'est déjà beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup d'argent, ou si vous voulez donner, c'est tant mieux. Mais le plus important, c'est de prier tout d'abord. Où est-ce que je veux en venir? Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on fait de bonnes œuvres. Je l'ai déjà enseigné la dernière fois, si vous vous souvenez. Il faut bien se souvenir que, avec le Saint-Esprit, on n'est pas obligé de faire des miracles ou de bonnes prédications. Et les bonnes prédications et les miracles ne sont pas forcément œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mène toujours à Jésus. En général, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on le met en 3e position, ce qui est tout à fait
ce qui est tout à fait faux. De dire que le Père est le plus haut, ensuite le Fils, et enfin le Saint-Esprit, c'est faux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. N'oubliez jamais ça. Car le Saint-Esprit nous mène toujours à Jésus. Ici, aujourd'hui, on nous dit que ceux qui recevront le Saint-Esprit seront chassés des synagogues. Cela signifie qu'ils auront beaucoup de problèmes. Mais grâce au Saint-Esprit, ils pourront surmonter ces obstacles-là. Soyez donc prêts dans la vie à surmonter les problèmes qui peuvent se montrer. Car lorsque ces problèmes se montreront, grâce au Saint-Esprit, on pourra endurer ces problèmes et même surmonter les obstacles. Donc, quand les problèmes surviennent, appelez le Saint-Esprit. Il nous dira quoi faire, non en contradiction de ce que Jésus nous a appris. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée et nous te demandons que tu bénisses ce groupe afin que cette émission continue et que ton Saint-Esprit luise dans notre voix. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Tadi
Akafizure niranai rineni